Rehavana malala ampitombina aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Anio Alakamisy fahatelon'ny volana Marsa 2024 fotoana izay tanterahantsika eto amin'ny FJKM Tranovato Faravohitra. Ho Fandraisan-tanana, Mpitandrina, ANDRIAMAMPIAHINTSOA, ANDRIAMAMPIAHINTSOA, Gershom, mivady. Voreto sika natanteraka an'izany amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Tamin'ny tompo aseho ianay ny ray dia ampoanay izay ho Jesoa tamin'ny izay ela izay no efa nitoerako teto aminareo. Ary noho izany no andolehako amin'ny ray izay azoan'ny fianakavin'ny rehetra ny an-danitra sy ety an-tany anarana mba homeny anareo araka ny haren'ny voninainy ny mba ho atanjahina fatratra amin'ny fanahiny ny toe-panahinareo. Eto ahy iaingany amin'ny hoe Saintsaino ny fahagagana rehetra ataony. Inona nasain'Andriamanitra atao? Inona nyvaliny ndriavana? Ny Saintsaino ataoko fa mazava zany. Tsy mila teolojiana ngezalahy akory na mpandinika soratra masina tapitroatra vao malala Saintsaino ny ten'Andriamanitra. Ny asain'Andriamanitra atao dia ny misaintsaino. Inona riavana ny dikany teny Hebreo hoe misaintsaino? Rehefa mijery tsika riavana dia misy heviny anankiroa farafahakely ny finosina zany teny zany satria mifono hevitra maro moa ny teny indraindray. Eto farafahakely anankiroa. Ny anankiray voalohany indrindra ny dikany hoe saintsaino dia mieritrereta. Mieritrereta mandinia mandaliana. Izany zany no antso izay ataon'Andriamanitra amintsika. Tena antsoin'Andriamanitra mihitsy tsika riavana malala hieritreritra. Antsoin'Andriamanitra tsika handinika. Antsoin'Andriamanitra tsika handalina. Zavatra lehibe zany. Ny FJKM riavana malala dia nanao zavatra lehibe an'izany mandrakariva. Izany fieritreretana sy fandiniana sy fandalinana izany eo amin'ny tontolon'ny fivavahana zao no resantsika sy ny fiangonana. Ny dikany anankiray faharoa satria anankiroa izany mazana hoe tsy hoe mieritrereta fotsiny ny amin'ny saintsaino fa hoe tantarao koa. Andana tantarao, resao indray, lazao indray. Izany ny asa izay iantsoin'Andriamanitra antsika. Ny dikany zany riavana malala dia manao hoe rehefa misaintsaina ianao, rehefa mandinika ianao, rehefa mandalina ianao dia ao anatinao zany, ho anao zany, ho anao nanaovanao azy. Fa rehefa miteny indray kosa ianao ka mizara ianao ka mamerina miteny indray ianao dia miteny azy ho reniny hafa ampitainao ho an'ny hafa. Ary zay zany le amparantsika miteny hafa manao hoe fijoroana ho vavolombelona. Ho an'Andriamanitra rerany amin'ny voninahitra. Amen. Koa araka izany Andriamatoa, Andriamampiahintsoa, Gershom, miangavy anao zahay hanao teny fohy momba ny fanekena sy ny fikasana fahavononana hitondra na hitandrina ity fiangonana ity.
aminareo mandrakariva riavana ny fahasoavana mampiadana ny vamin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy. Riavana malala rehetra amin'ny tompo, ary eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana no anambarako etona fa vonina ny iara-iasa amin'ny fitandremana Tranovato Faravohitra eo ambany fitarihan'ny fanahy masina sy ny fanarahana ny fitsipika sy fotodalana FJKM. Vonina ny iara-iasa amin'ny fitandremana Tranovato Faravohitra amin'ny fanajana ny sotoavina ity fiangonana ity, ny sotoavina manao hoe fahamarinana, fiadanana, fifaliana, fitiavana, ary amin'ny fanatrarana ny vina iombonan'ny fiangonana dia ny vina manao hoe FJKM Tranovato Faravohitra, fanasina sy fahazavana, miasa ho an'ny hafa. Vonina aho ny torin'ny filazan'ny tsara sy hitaizan'ny fiangonana iaina sy akatony tenin'Andriamanitra, ary anatanteraka ny Fanompoam-pivavahana sy hanolotra ny sakramenta amin'ny fotoana rehetra izay ilany izany. Eny izy mianakavy faly, tena faly. Izany no teny fiangonana entina anehoana ny fiarabananareo mianakavy. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Koritianina 2 toko 7:15 no entina mampahery atsika manoloana ny asa goavana izay akin'ny tompo amintsika dia ny fandroson'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara. Hoy ny tompo, ary Andriamanitra mamy ampitombo ny fahasoavana rehetra aminareo, mba hanananareo ny oniny rehetra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra, ka hitombo amin'ny asa tsara rehetra. Amen. Dia ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra, ho antsika koa ny fiadanany. Petsika tehaka ny fiangonana riavana. Koa ny raha n'Andriamanitra eto amin'ity fitandremana ity ianao pasteur, dia noho ny fanekena izay nataonao teo, dia amin'ny ran'Andriamanitra ilay zanaka fanahy masina no andraisanay tanànanao sy ametrahana ianao hitandrina ity fiangonana FJKM Tranovato Faravohitra ity. Tonga eo amin'ny fotoana fanolorana ny tsangambato, marika hita maso ny hafalian'ny fiangonana mandray anareo mivady pastera sy ramatoa nareo ankizy. Dia fitaovana ihany koa le izy ety miasa. Mino sy manantena riavana fa nanao izay mba azo natao ny fiangonana, dia mba raiso ampifaliana fefa mifankalala ihany re izahay ireo e, dia mba resaka ihany ny ao raiso ampifaliana fa efa faly ihany pastera nahita an'le izy. Dia misaotra azy, misaotra ramatoa, tena mandray tsy hoe tsara be ny tiako tenenina fa amina fahatsorany dia niraisiny ampifaliana ny zavatra natolotra ho azy. Mamerina ny fiarabana anareo mianakavy paster. Tia moa zany no atolotra anareo ny lakile amin'ny fiara. Ohatran'ireny vodiondry ireny mihitsy ny anaovantsika azy. Dia reto ny ambon'ny taratasy, ato ny carte grise originale sy ny assurance sy ny visite technique. Dia raiso ampitiavana tompoka. Van'Andriamanitra ireny mivoninahitra riavana malala, iombonana ny tenin'ny mpanao salamo manao hoe misaorany Jehovah fanahiko ary rehetra tanatiko, misaorany anara-masina, misaorany Jehovah ary fanahiko ary iza misy adononao ny fitahiny rehetra. Iombonana feno riavana malala ny fiarabana, ny firarian-tsoa, ny fisaorana izay nambara teo. Ka dia tsy manana tenenina tsony aho, fa araka ny nampanantenaiko manao hoe any amin'ny fiangonana rehetra izay ale dia hitondra zanak'azo atolotra anareo aho.
dia indro misy zanakazo anankiray. Io azo io ry havana malala dia antsoina hoe vo mahagaga, fruit miracle. Ato daholo ny dinidinika any amin'ny fambolena azy dia entotiary zany anolotra azy ry andriamatodiakona zay. Amin'ny anaran'i Jesosy no anolorana ity zanakazo teo anareo. Andriamanitra izay mahagaga ny atanteraka zava-mahagaga mihoatra ny tamin'ny lasa ao amin'ny Kristy ny anarana antsoina hoe mahagaga. Eo an'Andriamanitra ireny mivoninahitra. Amen. Raisoa amin'ny finoana ry havana malala ny tsodrano izay atolotra anareo amin'ny anaran'ny Tompo. Ie Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra raitsika izay efa tia atsika ka nanome atsika fampiononana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavany. Izy ny ampionona ny fonareo sy ampahery anareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra. Ho azy ny voninahitra ho aminareo ny fiadanana. Amen. Mipetraka mivavaka mangina ianareo. Ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Anio Alahady fahenina marsa dia voreto isika isotra sy hideran'Andriamanitra noho ny Fandraisan-tanana ny Mpitandrina ANDRIAMAMPIAHINTSOA Gershom Daniel mivady. Itrotro azy ireo amambavaka ary ametraka ny fahamasinan'ny fiangonana Tranovato Faravohitra sy ny Mpitandrina mianakavy eo ambany fitarihan'ny Fanahy Masina hatrany. Fanompoam-pivavahana iombonan'ny fiangonana Tranovato Faravohitra ity anio ity. Miantra sy mamindra fo Jehova, nomeny anina izay matahotra azy. Tsarova mandrakizay ny fanekeny, ny heri ny asa ny nasehony tamin'ny olony, tamin'ny nanomezany azy ny lovan'ny jentilisa. Ny asan'ny tanana dia fahamarinana sy fitsarana. Amin'ny anaran'ny Tompo. Aleloia, ideran'i Jehova amin'ny foko rehetra aho, eo amin'ny fivorian'ny marina sy ny fiangonan-dehibe. Lehibe ny asan'i Jehova, ka dinihiny izay rehetra mankasitraka azy. Madera sady malaza ny asany ary ny fahamarinany maharitra mandrakizay. Saintsaino ny fahagagana rehetra ataony. Amin'ny dikateny anankiray moa dia hoe Saintsaino ny asa mahagaga rehetra ataony Jehova. Miasa Jehova ary miasa mandrakariva izy. Ary zany asany Jehova izany dia anehoany ny fitiavany anyreto firenena izay novidiany ireto dia ny Israely. Anehoany Jehova ny fitiavany ny zanak'Israely, ny fiangonana. Miasa ary mbola hiasa, ny lasa ny ankehitriny ary no avy ny mandrakizay. No tiany ny mpanao salama ary sitrapon'Andriamanitra ho an'ny fiangonana. Ahafantarany reto zanak'Israely reto fa tsy toy izao izy raha tsy tao Andriamanitra ny asa. Mihevitra tran'ny olony Jehova, matsiaro mandrakariva antsika izy.
mahatsiary mandrakariva ny firenena zay ny vidiny izy fa Andriamanitra miasa, Andriamanitra velona, Andriamanitra zay maharitra mandrakizay. Ny Andriamanitra ny soratra masina, ilay Andriamanitra rainy Jesosy Kristy ilay inotsika, asaintsainy ny fahagagana rehetra ataony. Koa ankehitriny dia manasa ny ray aman-dreny Mpitandrina anatanteraka izany fanekena izany. Ry avana malala rehetra amin'ny tompo, ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary indrindra ny firaisana sy ny fampahirezana amin'ny fanahy masina. Amen. Dia anterina ny fiarabananao Andriamatoa rasindrasina lala Mpitandrina sy ramatoavadiny ny amin'izao fanotronana amin'ity Alahady izao, indrindra ihany koa misaotra no ny amin'ny fitondrana ny afatr-Andriamanitra. Dia miaraba indrindra koa ny filomarika Ravanomanana mivady amin'izao maraina izao. Anterina ny fiarabana tsika mpianakavin'ny finoana rehetra, mahatratra ty andro ray sarobidy, fotoana manokana ho an'ny Mpitandrina sy ny fiangonana FJKM Tranovato Faravohitra, Fandraisan-tanana Mpitandrina, Alahady, 9 Martsa 2024 ity. Noho izany asa mahagaga sy fitondran'Andriamanitra mahagaga izany ary eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana dia averina indray ary amafisina etony ny fahavononana iara-iasa amin'ny Fitandremana Tranovato Faravohitra eo ambany fitarihy ny fanahy masin'Andriamanitra sy fanarahana ny fototalana sy ny fitsipika FJKM. Vonona izahay iara-iasa amin'ny Fitandremana Tranovato Faravohitra amin'ny fanajana ny sotoavina ity fiangonana ity, ilay sotoavina izay amafisina amintsika rehetra no hoe fahamarinana, fiadanana, fifaliana, fitiavana, ary iombonantsika amin'ny fanatrarana ny tanjona, dia ny tanjona sy ny vina iombonana manao hoe FJKM Tranovato Faravohitra, fanasina sy fahazavana miasa ho an'ny hafa. Vonona izahay ny toron'ny filazany tsara sy hitaizan'ny fiangonana iaina sy akatò ny tenin'Andriamanitra ary anatanteraka ny Fanompoam-pivavahana sy hanolotra ny sakramenta amin'ny fotoana rehetra mety ilana izany. Ny herin'Andriamanitra no iakinana antanterahana zany rehetrarehetra zany. Amin'ny fifaliana sy ny fisaorana an'Andriamanitra no anoloran'ny foibe FJKM, ny Synodamparitany, ny fiangonana ary ny komity ity mari-pahatsiarovana ity no ny Fandraisan-tanana an'Andriamatoa Andriamampiahintsoa Gershom mivady ho mpitandrina raikitra eto amin'ny Fitandremana Tranovato Faravohitra. Androany Alakamisy 3 Martsa 2024. Manao sini eo ambany ry havana ny foibe Dr IRAKO Andriamahazosoa Mpitandrina filohan'ny FJKM, ny Synodamparitany Andriamatoa RAFANONERANTSOA Valisoa Lilia mpitandrina filoham-panampy, ny mpitandrina Andriamampiahintsoa Gershom, ny fiangonana Andriamatoa rakotonanary bien-aimé ary ny filohan'ny komity Andriamatoa Rabenoro Davida. Dia manolotra izany sertifika zany amin'ny anaran'ny fiangonana manontolo izahay. Ity dia tolotra kosa ho an'ny solotenan'ny fiangonana izay manatrika etona. Ankoatr'izany ry havana dia misy ny baiboly izay tena sakafo ary tira teo no iraka anirahana ny mpitandrina mivady amahana ny fiangonana izany tenin'Andriamanitra izany, dia atolotra amin'ny fofeny fitiavana ihany koa ry havana ary ny akanjo-panompoana izay ahafahanareo miasa ho voninahitriny. Raiso amin'ny finoana ry havana malala ny tsodrano atolotra anareo amin'ny anaran'ny Tompo. Fiadanana ho anareo ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavanany ho amin'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika
amin'ny fitiavana tsy mety levina, koa mandehana amin'ny fiadanany tomponareo. Amen.